pejin'ny social ndraiky kosa Misedra olana ireo mpanasa lamba eny Manjakaray IIB nitrinon'ny fahatapahan'ny rano matetika eo anivon'ny fanasandamban'izy ireo. Araka izany tsy nijery fotsiny fa nandraina ndraiky ny avy hatrany ny solombavam-bahoaka voafidy teny toerana andriamatoa Naivo Raholdina. Avy hatrany dia nandray andraikitra ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina raha nahareny momba ny olana nahazo ireo mpanasa lamba eny Manjakaray IIB. Raha tsy ahivina dia olana teo amin'ny fahatapahan'ny rano izay isan'ny mamatsy ny asan'ireo mpanasa lamba misa 100 mahery no nahatonga ny olana. Ny mpitatana ny paopy mpamatsy rano ny fantatra fa nanodina ny vola izay tokony amatsiana ny rano ary efa tamin'ny taona 2014 no niatomboka ny olana. Tonga tena toerana araka izany ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina sy ny vadiny nandray an-tanana ny fitarainan'ireo mpanasa lamba. Orinan'ity kosa dia tsy maintsy avoizana jerena le fikambanana arahana maso any koa ny fitantanana dia manao antso any koa ny filompokotany rehefa tsy hanao ny asa fa mpijaly voaka dia miela fa tsy mandeha bridy vahoaka areto dia efa milaza matetika fa niainga teto amin'ny vahoaka ny tenanay tsy voazao zany manao asa soto zay ity Bassin teo fa mentsika vetasy ary tony zao mila matovina reo tsaka samy hafa mantra sy maloto mantra tsy manambola fa mivoetra tsy mamaso atsika zany ao anaty fanavozana zao satatra bavaramony fa manetsa be mbola ho afy fa zao dia makany amin'jirama. Fony mbola tena toerana moa dia anampana-tena ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina fa ovahana faran'izay aingana ny olan'ireo mpanasa lamba ary teo ny eo ihany koa ny tena ny dia nandony vola izay tokony ho sarany rano tany amin'ny jirama izay mitetina 10 alina sy enetsy ariary. Afaka miverina amin'ny asina araka izany ireo mpanasa lamba sy ireo vehivavy mamela fianakaviana amin'ity asa ity satria efa niverina ny rano izay fototry ny asan'izy ireo.